Efa lasan'olon-tsotra avokoa ny antsasa malilany ireo tany lycée Antanimalandy sy ny EPP Antanimalandy amin'izao fotoana izao. Araka ny vaovao ray dia ireo lehibe ny fokontany teo aloha no nanome ireo olon-tsotra ireo tany ireo. 4.0 hektara ny tany ny EPP Antanimalandy sy ny lycée Antanimalandy teo aloha. Amin'izao fotoana sy ora itenenantsika izao, 7 hektara no hany sisa tavela no anorenana ny fotodrafitrasa ho an'ireto sekoly ireto. Efa nisy ny dingana nataony lehibe ny fokontany eny Antanimalandy amin'izao fotoana izao. Efa nandefa ny taratasy fangatahana teny amin'ny commune ambony vohitra Mahajanga izy ireo, mangataka mba tsy anomezana ny permis de construction na ny taratasy fahafahana manorina eny amin'ity toerana ity. Raha ny zavatra hita eny an-toerana, mbola maro ireo trano izay mbola vao nahorina amin'izao fotoana izao, ary milaza ireo olona ireo fa nahazo taratasy avy tamin'ny commune milaza fa afaka manorina ny trano eny amin'ny toerana io izy ireo. Ny sabotsy lasa teo iny namory iresojabe eny an-toerana ny lehibe ny fokontany Antanimalandy amin'izao fotoana izao, nijery ny vahaolana mba ahafahana mampijanona ny fanorenana tsara dalàna ataon'ireo olon-tsotra ao anatiny ireo tany ireo. Ny tany lycée ndraiky tany EPP ity ny olana misy amizao de miadiran'olo antsokosoko ity tany ity, ary fa maro ny trano ataon'olo ato ka sahiran-tsaigny zay mpitondra miaraka amin'ny sojabe ke zay fandinihana eto zay tapakevina eto wala efa mifatsakana ambonimbony ary magnano ansoavo aminareo fatsakana ambonimbony raha mbo misy resaka olana tany na taratasy ny tany na fanaovana trano tokony ansovigny ny fokontany toerana ty fa sahirana zay ato antsasaka ny tany centre ty de lasa ny vahoaka zao zay efa manao dingana vaovao iarovana zany satria za mavofovotany volany betibetiky teo amin'ny enim-bolana vo mipetraka teo amin'ny toerana misy za ty de zao za vo miza solution fa le raha fa tamin'ny fokontany teo aloha. Araka ny voalaza ny lehibe ny fokontany Antanimalandy dia ny fiarovana ny tany mpanjakana sy ny fiarovana ny fananam-bahoaka no antony nanaovana io dingana io. Tsy vita ny sahorery nefa izany fa mila fandraisana andraikitra avy amin'ny commune ambony vohitra Mahajanga sy ireo tompon'andraikitra eto an-tampon-tanànany Mahajanga.